Araky ny efa mahazatranao moa dia hivoaka ho anao rapitso alakamisy indray ny gazety Soa ka ny laharana fa 4ambinipolo sy 300 indray ny hivoaka ho anao rapitso ahitanao loha hevitra vaovao sy kanton'ny bika ho an'ny tovovavy fanadidina. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famizahana. Rapitso no hivoaka ny laharana fa 4ambinipolo sy 300 amin'ny gazety Soa ka araky ny ahafantarantsika azy dia ny lamaody ny tena mampiavaka ity gazety ity. Ary ho an'ny Rapitso dia ampahafantarina anao fa miverina ho lamaody indray ny paillette. Ahoana no edina amin'ny atsemboana amin'ny alina, miboridana matoa ve no antoko ny fahasalaman'ny roa fanontaniana roa ahitanao valiny amin'ny famakiana ny gazety Soa izany. Eo amin'ny resaka fahasalamana kosa dia atoro anao fa ahoana ny fomba azoana tombony amin'ny fandehanana mafy ary azo atao ny miaina aingana. Ny famakianao ny gazety Soa ihany koa no ahafantaranao izany rehetra izany. Tsy mety nono, tsy matahotra na inona inona, ho toy izany ny miaramila ny loavo io gazety Soa. Ary ny fanadiovana tarehy no efipetsetiny mamasoa antsika amin'ity laharana fa 4ambinipolo sy 300 ity. Tsy adino ihany koa ireo lahatsoratra maro samihafa amin'ny teny vahiny ampahafantarana anao momba ny sakafo, ny fahasalamana ary ny fahafantarana na malan-tsaina ianao na tsia. Ampahafantarina anao ihany koa fa 20 taona no taona tsara indrindra ahafahana mahatsapa ho sambatra. Tandremo fa mety ampohitsika amin'ny fony fiotanam-pomahery vaika. Andinidiny ihany ireo entina aminao ireo fa ny famakianao ny gazety Soa no ahafantaranao misimisy kokoa momba izany sy ny lohahevitra maro samihafa rehetra. Aza donoina dia ny Rapitso ny maka ny anjara gazetinao Soa laharana fa 4ambinipolo sy 300. So